Aina mifandringotra dia ampeny ny antany rinjo. Tokely aina, mbola aiza re zany e. Zany noho izy rehefa tsy manaraka ny teny rangaly tia angataka amin'ny masiny eo ka. Nga ny masina anome zavatra maimaim-poana ho anareo zany, adalana ny anareo. Zany ny vokany rehefa mafy loha e. Raha manome tsotrany anankiray tamin'ny kambana kely mantsy anareo a, tsisy an'izao hoentiko ny hafa aty e. Ny anankiray ihany ane no ilaiko e. Aleo io raha io an'izay mila azy eo. Fa hiala aloha rehefa azoko zay ilaiko, mampamangy any amin'ny Razambe any e. Ndao rehetra, veloma ary tsaratsara vitana, veloma. Orangatia, ty toerany ty hono ange ka malaza be lolo e. Aza mba minoino foana eo e. Ohatran'ny olona tsy kristianina ranganareo. Ka tsy hainao ve zany zazakely mitomany eo ambody fasana zany? Eto tsisy tranona dia ray asa fa fasana be fotsiny, no tsy misy olona mandeha. Ieniko tokoa zany zazakely mitomany zany ka. Andao aingana hiala eto fa mampatahotra ka. Ianao koa zany, inona ary natahoranao e? Nga tsy Jesosy miaraka aminao. Ka inona ary ny ataonao eto e? Tadiavina ny vinzany feo zaniko. Sao anaty doza rija, efa hita fa be lolo eto, aza maka fanahin'Andriamanitra e. Tadidiko mantsy fa voaray volana zay ny zazana lefina teto, le voadonan'ny tomobilina e. Mijanona ianao raha ohatra ka matahotra vazaha tsy maintsy hitady an'izany e. Aiza na lalanao raha ohatra ka olona mila famonjeny zany? Za tsy hijanona eto ka aleoko manaraka anao any, na dia matahotra za. Ary aza mbaka nosary e. Mila ifamingotra zany ny tongotra. Ohatra ny efa manakaiky atsika mihitsy nke zany feo zany. So mba tokony hiverina ritra, tena matahotra mariny. Efa fasana daholo ange reto manodidina antsika reto e. Akipio fotsiny ny masonao rehefa tsy te hijery. Mbola samy tsy maintsy hoany ange tsika e. Avy aty ambadika aty, Andriamanitra. Lozinina rety e, ndao malaky aleto. Ianao fe adaly. Rija, dio sasa loatra ianao a. Faty anareo e. Faty roa be zao, lehilahy sy vehivavy mpivady angamandreo. Raisy le zazakely fa mampalahelo e. Efa tena hoe torany tomany mihitsy. Dia ahoana raha tsika indray no lazain'olona fa namono andreo? Oromirana. Ajanony amin'ny mihitsy aloha ty ahoana dia ahoana ty ka. Ianao ve tsy mitovy amin'ilay Samaritana tsara fanahy e? Ka tsy mitovy zany e. Ty anefa faty le resaka e. Fa le zaza mbola velony. Ka inona zany le tianao atao e? Raisy io zaza io dia ndao ihany sofokon'olona tsika. Zay mihitsy mety. Ndao hiala eto. Ohatray le ty e. Fa zanak'iza tany indray nangalaron'le mpimasy laty. Inona ny vandravandrany? Indraiso, anjarany lany mitaizany ty manomboka zao. Fa zanak'iza zany io? Ahoan'lay inony zany? Ny asan'ny lahy atao tsara sa tia hitalozy? Tsy teka. Fa mba tia alala fotsiny ane za rangalahy e. Ary le ty io hanomasina. Ny masina ny nanome an'io io ny mpandimby ratsy zay. Fa aiza zany ny ray aman-dren'io? Somafilo e, tena ataoko tamin'ny fanaovana azy. Ny vononao ve? Ka zay ny takalony rehefa miseho be mokondoha e.
na ela io koa aza vitako ny mamono an'la rehefa misobelo amiko eo fa ataovy aiza kosy de mivady ary amiko raha tia hitan'izany hoe mivadika biby zany e ty za moa zany de ohatrany andeha voafatotra mihitsy ato tsy afaka mikofoka tena mampalailoara angaty izazy tya kelo sady ve de efaka mbotona ho nietraketraky ny sasany indraiso karakaro tsara io a home ronono any eny tompoko tena efa miratsy mihitsy zao fiainan'izao ka efa mibiby ny olona tena mila miomana foana mba ho vita fihavanana amin'ny tompo fa tsy haitsony anie izay avoaka ny rehefa aveo e zany mihitsy de tsy mba nampahonena an'le olona akory ve ny ain'io fikikikan'io zaza tsy manatsiny io zay rehefa fombiby baikony devoly de atao hoana zany io zaza io e ny olona koa tsisy mety hitaiza daholo fa izy mantsy zaza mbola minono zareo sahirana tsy havita an'izany aty amintsika koa tsy mba misy akany fitezana zazakamboty raha tsy miakatra ny Antananarivo ndo mirana de zay izy a tsika neka sahirany aiza no ahitana io fitianana ronono ho an'io e ain'Andriamanitra reny zavatra rehetra izy no amatsy antsika amin'ny fomba mahagaga tsy takatra ny saintsika fa aza matahotra sady tsika mbola tsy niteraka tsy mba mampalaelo anao ve no mijery ny fipitrapitrany zazy io e eny ary zany tsy manisy olana fa zarako aza fa zay fotsiny mampanankely aza manana inona na inona ho ny tompo e ary ndao andeha amin'izay fa efa vita koa tiany fandevena ny fokony olona azy mivady de tsy fantatra mihitsy moa zany ny fianakaviany zareo reo a ohatry ny hoe vahiny zareo olona tsy avy ety ngamba fanendreny voatra ny fijery azy ndao andeha zay zany re olona zay vatsy zany no andray ny fitezanan'ity zazy ty e nareo rehetra ny vavolombelona mbola ho karakarainay miadany eo ihany ny taratasy mikasika azy samiary miparitaka daholo de misoratsika rehetrarehetra tamin'ny fiaraha-miasa e mba hampangino ry libanty ty zao zazy zao fa manakorotana ny masina ka ohatry ny marary ane dadangaly ty zazy ty zany e mamay be tena miakatra be ny hafanany a aoe jereko tsapao ane ino tsapao mamay be mariny izany ety mety aty amin'ny toeram-panasinana ty aloha jereny atao inao koa e zaza manavy ange io e dokotera zao ny ilain'io fa ty banty ty ve efa tena manimbazimba ny masina mihitsy sa tsy matokony hery masina nga tsy hitany la reny olona marary be debe milahatra ato reny de sidrana aveo ka na izany azako oy losa tena mifanitona le zaza io ialasy ny fianana ny la ihany mahatonga an'izao eto aty malaky losa inona rety e zaza efa mifanitona io de mbola ny sikidiny ihany no maharevo an'le rangahy ty marina raha tsy hofaty io io zaza io ritsa tena marary ny ty zazy ty e hoe tompo tena miakatra be marina zany hafanany zany de inona ny atao e ndao aloha hivavaka apetraka amin'ny tompo de avy eo entina any amin'ny dokotera ny olana koa le dokotera ty amintsika tena lavitra be mandeha tongotra 4 kilometatra veranga ka rehefa tsy salama ny zaza de tsy maintsy zaiko fa maninona izany Andriamanitro ritsa tena mifanitona ny izy kalma aloha e fonjeo zanako tompo inona no atao ndraso aloha iangavy amin'ny ngandrina hitondra tsika any amin'ny dokotera fa izy mantsy mba manana moto ihany malaky ianao fa ho faty eo ihany ty zazy ty e tsy ela re za e
indray hoe efa tsy manina tsony io, tena mahatara fotoana. Ny olona ato efa milahatra sasa miandry tahaka ninny. Zaza reraka be zao ny dia hoe tsy maninona tsony. Tena tsisy fo mihitsy zany raha olona. Ndre mampalahelo ary angaha ty zazy ty ah. Aleo za angaladio tondra zany amin'ny dokotera rangaha, sady rangaly mbola be dia be ny olona raisiny ao. Tsy ho afaka eo zany io raha tsy atao andro be ny andro e. Tena aleo zay natao fa sao dia ananatsindra maninona eto ty zazy ty ah. Mino afa tsy ho tsikaritra rangaly kory hoe tsy ato zay. Mbola misy vola kely koa amiko rangaha hitondrako azy any amin'ny dokotera, sady hividianana fanafody. Andrasa aleoko dia homana kely vetivety atonga dia lasy zao. Tsy maintsy avitra kendry asina kely ah. Misaotra ny tompo fa tonga ty amin'ny dokotera ihany tsika. Zany mihitsy sady misaotra ny andrina koa. Tena filaharam-be koa izaniko. Hitako sao dia afaka mangata-dalana miditra ary tsika. Tsy mety zany e. Samy marary ngereo e. Sady arena kely koa efa mba tsy maninona firy-tsony izy zany. Eny tokoa na ny fiainany aza efa miverina tamin'ny laoniny. Izy koa ty tsy miakatra be tsony ny hafanany. Tena enjana iny ah. Za efa tena natahotra mihitsy ka sofa ny hainy vavaka ny tompo. Rehefa tsy maninona aloha izy dia zay ny saorana an'Andriamanitra e. Fa izy te mbola reraka be ty e. Jereo anie ty izy fa mampalahelo kely ery e. So efa atao amin'ny dokotera tsika zanako ah. Efa azo fanafody sika dia sitrana be indry avy eo. Ie, sady sitranin'i Jesosy moa ô. Tonga dia amin'ny dokotera ihany tsika ry asina kely ah. Tena lavitra zany raha lalana. Enjana mihitsy ilay aty ambany vohatra aty ka rehefa sendrany tampoka dia mandeha lalana efa 4 kilometatra ve rangaha vao mahita mpitsabo. Aizany olona tsy lahatra hitanjozotra ao amin'ny rangaly rehefa marary. Na dia hitany aza fa mpamitaka ilay rangaha io. Ny olona koa moa matahotra azy daholiko. Ohatrany tena Andriamanitra kely mihitsy ny rangaly eo anatrihan'ny olona. Izy fotsiny voky akoho. Mpamita bahoaka fotsiny. Tena reraka marina. Manaona daholo tompoko? Manahoana ry se ah? Eto mipetraka fa eto mbola misy malalaka e. Misaotra madama. Tsy salama angaha izy zany? Ie, tena tsy salama ty. Ary aiza ny reniny? Ka maty. Ie, maty eo am-piterana azy. Mampalahelo zany. Fa marary inona izy? Nifanitona be mihitsy sady tonga dia niakatra be neny hafanany. Ary mitovy amin'ity anay ity mihitsy koa zany ko. Ka aza finosina lampy izy raha izany e. Vao maika miakatra ny hafanany. Ohatra eny tokoa. Oay, mitovy be anie izy zazy reto izany. Eny tokoa, jereo ange e. Tena hoe mampisterika. Be dia be ange ny olona no misy itovizany. Na dia izany aza, reto kosa tena kopikole. Jereo ange e, na ny afotsiny, na ny endriny, eny na ny fibaribarin'ny masony aza. Ndao aloha hiditra fa efa torontsika izao e. Avy eo miresaka tsara amin'Ramose. Fa ahoana ary izao e. Zaza roa tena mitovy be mihitsy. Fifandrivian-javatra ve samy misy antony manokana? Tena hafahafa izao ka. Nefa zareo tena hoe mitovy be tsisy hanavahana azy mihitsy. Fa inona mihitsy zany ny tilerangaha iny atao e. Tena aloha mitsoka mialeo tena izy mivady niditra ao fa sao tratra ny fanontaniana sary-baliana eto ah. Nefa dia ahoana ty zaza marary ty? Tsy azo fanafody akory. Tsy aoka rangaha. Aleo ny Aina no avotana. Ivadika tantara ratsy eo ty raha tsy mailo lahy.
Reny ve zany ndray aman-dreny ny asina kely? Dia misy kambany aminy ve zany raha azoko tsara? Nefa ngela izay ny dadangaly fa novonoiny ndray aman-dreny ny asiny. Sady raha ray aman-dreny koa reny dia tokony ohatr'izao ve ny fihetsiny? Tsy fantany akory azy amin'ny fisian'ny dizazy ity. Fanontaniana tsy ho voavaliko mihitsy izany fa miala eto aloha izao ny vahaolana haingana indrindra. Azafady aky asina, tsy manatsafidy aho. Ohatray, fanakaiza? Tsy atsony le rangahy? Eny tokoa, hafahafa izao, misy zavatra tsy mazava mihitsy. Fa iza zany ny oliny? Dia manina koa izy no mitsoaka? Somba sanatria misy ifandraisana amin'ilay vonon'olona. Tena tsy fantatra mihitsy. Na ny fihetsiny teo aza anie ka hafahafa e? Le zaza mantsy tena mitovy, tsisy zaza mitovitovy foana eo. Ndrasy fa tsy maintsy ataoko izay ahitana n'iny oliny. Mino aho fa olona ety amin'ny tanàna manodidina ty ihany iny. Matoa namonjy dokotera teto? Ndao lody. Le zaza mampalahelo, zaza marary dia lasa fotsiny, tsy nety ny tato amin'ny dokotera akory. Mivavaka ho azy. Ahoana reny zavatra nitrangy reny? Tena mahalasa ny saiko mihitsy. Zaza anankiroa mitovy tsisy valaka mihitsy. Dia inona no ataoko? Antany any dadangaly ve? Nefa matahotra sao dia azo vavaratsy eo a. Mino aho mantsy fa zaza nalaina keriny tany ity zazy ity. Ary mety reny fendray aman-dreniny. Nefa nolazainy dadangaly fa matiko. Tena tsy azoko mihitsy izany. Tena misafotofoto be. Matahotra sao dia sanatrika ho fiterany rambony amin'izao raha zao a. Tena aleoko rangahy miala eto aho. Mariny, tena tsy te hidikizo aho. Sady tsy tia an-tany antony koa fa za koa mba matahotra ny aikoko. Fantatro tsara mantsy io rangahy io sy ny zava-bitany. Dia ho zazanao ahoana re ty zaza tsy manatsiny ty e. Aza matahotra kendriry asina kely fa ndray androany tolo mbola hiverina navitra Andry aho. Fa zao aloha hiataka kely. Asanao ahoana dadangaly raha maheno hoe hiala ato aminy aho. Afaka mba miresaka kely aminao ve za dadangaly? Inona ny an'lahy? Nga efa tsisy olona milahatra ntsony ao velany ao? Efa tsisy tsony ao ka. Zay ne no antony idirako ato aminao e. Ka mipetsaha ela dia eto ny teny lafa miaino e. Tsy zany dadangaly fa hiala tsy hipetraka ato aminao tsony anie za e. Mitady ny fahatezera masina mihitsy nga le zalahy ty. Sa ny fahatezerako mitadiaviny lahy ka ho fraiko mifamaky eo zato izy. Ka zany tompoko mba tianana fiainana manokana amin'izay e. Mialara tia ikalozy. Tadio fa vo mandingana eo ny tongotra elahy dia ny varavaram-pasana midanadana itelina lahy. An'lahy safidy, ary lasa nivoaka fa tsisy matahotra ny fivandravandrany masobe an'lahy eo. Lasa ho eny tompoko? Aty amiko ny tsy aiza miaina. Sa efa leo miaina zato izy. Taona maro aty aoriana. Ianao ty tena tsy manaja olona mihitsy a. Be dia be mihitsy ny olona mitaraina amin'ny zavatra ataonao e. Dia maninona? Sy tiako ihany iko. Fa iza moa ianao zany miseho miteniteny aho? Izay ianao mpanompo-kelina io. Dadaza tsy miteny aho. Akombony kely ny vava raha tsy te hahita loza. Sa tsy fantatra hoe iza? Zany mpanjaka vavy masina. Andiby any dada tsy ho atsy. Mazava.
Mampalahelo ahy ianao. Eny e, tsy meko tsiny nefa ianao fa efa voadiso voafafatrany amin'ny zanaka totoanao. Tsy rehare zany asina. Dray, tonga dia mikisa madinidinika any raha tsy teo voaboty be an'ity eo a. Anainga ny tanàna e. Ny olona rehetra miondrika sy manaja anay daholo. Ka inona amin'izany zany ilay tsy tokony reharehako. Eny e, mbola ho tsapanao indray androany. Tiranga tena mampivody fo mihitsy a. Tokony ataony dada sorona mihitsy ny sahaza antony. Lasa ny asa tao. Eny ary. Ory arena, to mbola tsy mioana foany. Io manao aiza moa e? Andeha hivavaka ka. Ho aiza indray? Zary mama tsy andanindrondoany amin'izany ka. Io indray ianao a? Nenareo Andriamanitra tsy hita maso any avy no andaniana fotoana. Raha za manokana aloha tsy mino ny fisiany izany e. Fa adala ve ty zasy ty e? Zany anga no nitezainay sy dadanao. Taloha mbola kely tsy nalalininina no azonareo entina any amin'izay itiavanareo azy e. Zaho kosa efa tsy zazakely intsony dia manana ny safidiko. Tsy mino ny fisian'Andriamanitra ianao. Dia izy ary ny namorona anao e. Afaka laliana be da be zany e. Saingy tsy mpanao siansa fa ny ary efa izay dia izay. Fa inona foana izao e? Kivy am'ditra ny zanakao ty mihitsy aka. Marina mafy e. Fa ditra angano maritanareo an'izany e. Fa misy inona e? Antanio izy e. Ndao andefa tsy zazakely mariny ndry. Lasa izay dia sainy ihany fa sao anenenany e. Tsy ohatr'izao ny fiainandry raha tsy teo ny famonjeny Jesosy Kristy. Tena malahelo ary rija amin'ity zanatsika ity a. Fa tena ahoana loatra e. Aiza ve dia mahavita manao an'Andriamanitra mihitsy. Nefa zaza mba notezaina tamin'ny finoana kristianina ihany. Zaza mba tena gaga sy fahalalanako. Ary mbola manontany tena foana hoe inona ary ny ao ambadika izao? Sa iza no ao ambadika izao koa? Tsy haiko tsony e. Tena fanina tanteraka. Tsy hitako tsony sy atao. Zaho efa natsikaritra zavatra hafahafa tamin'ny zaza io mihitsy hatramin'izay. Ngatsy tadidinao tamin'izy mbola kely ireny ka. Le vao nitsofoka tao am-piangonana dia nikikika ny tomany. Tsy tafapetra-kely tao am-piangonana mihitsy sika nge. Tena tadidiko ireny. Dia inona izany no atao e? Sa hiantsoana mpiandry? Sarotra be izany satria izy raha tsy manaiko. Izy raha teo tsy zazakely intsony. Fa afaka ihany rea. Fa ny zavatra tsy hain'ny olona anie dia hain'Andriamanitra tao e. Tena izany mihitsy e. Ndao hiresaka amin'ny pastera sy ireo mpiara-manompo e. Izay mihitsy natao e. Miomany ianao fa efa tsy ela dia atotsoanao fa efa ny masina. Enao indray nandimby ahy. Enao no mpanjaka vavy akofa ny olona rehetra. Efa tsy andrika ry za fotoan'izany ry dadangaly. Azakaitra fa efa kely sisy. Efa tsy ela intsony. Ny fokon'olo eo ambany fa efa atsika mihitsy no akasy batanao eo amin'ny seza fiandrianana. Fa alohan'izay dia misy orona lehibe tsy maintsy atao a. Ina le sorona? Aleo aloha hijanona ho tsambaratelonay sy masina izany. Ho fantatrao ihany foana amin'ny fotoana mampety azy. Ok. Fa raha azoko aloha fahefan'io a. Ataoko mahita mihitsy izay miseho amin'ilay sy tsy manaja anahy eo. Mety mihitsy izany. Aza manaiky ambanibaniny ny afo izany fa ireo vahoaka rehetrarehetra ane eo ambany fahefantsika daholo. Za mihitsy. Mila letikitsika tsara ohatra ny visy ao anatin'ny ati-doha mihitsy ny fahatahorana antsika. Tena simba mihitsy dia zasy tia anaovan'ny rangaly azy ka. Te hamonjy azy aho.
te hiala amin'izao fangejany rangalo zao koa. Inona reno ataoko e? Ary maninona tokoa moa raha andeha ho tadiaviny ireny olona mifanena tamiko tany amin'ny dokotera iny. Sao dia mba reny ny fianakaviany asina ohatra, afaka manampy hanala ny asina ao anatin'izao. Tena tseke kosa hoe zaza tsy manan-tsiny no ametrahan'ilay rangahy iny fanahin'ny volony a. Tsy avelo kosorona andimby azy zany asina e. Tena hiady hatramin'ny farany ahy e. Ny olana koa angedy ity asina tsy tia aty e. Raha mba akaiky ny fony mba moramora ihany ny amonjena azy fa tia izy makahala tanteraka ity no anahirana amin'ny famonjena azy. Aminy dia dadangialo no ambony, izy ihany ny toteny aminy, nefa dia olona hamotika azy, amery azy. Inona reno atao e? Toly. Ahoana izay? Sasao ireo lambako ireo. Ohatray, anasan'ny lambanao koa ve dia tsy ho vitanao fa za lehilahy ty indray no irahinao anasan'ny lambanao? Ha? Fa iza moa ianao no se mamaly sy mandazy lazaiko? Nga tsy fantatra hoe iza? Yasina, aza dia manimba tena rea. Fa ty rangahy ty ve adaly? Inona ny fandraisan'ny fanombana tena sy ny fanasana lamba? Fa inona nefa nampiovana ohatr'izao e? Tsy ohatr'izao mihitsy anie ny zaza nitezaiko taloha e. Tsy ohatr'izao mihitsy ny nahalalako anao. Sa efa lehibe? Zay indrindra. Ary fantatrao ihany angela izy fa ianao mihitsy no misary adaly. Tsy mahasoa anao zao ry anaka. Anaka o. Zao no lazaiko anao a. Za daholo ny fehizao rehetra zao afaka fotoana vitsy mazava. Eo ambany fahefako ny zavatra rehetra. Eny na ianao io aza. Fa inona moa ny tombontsoa azonao amin'izany e? Ohatray. Zay nge ny teniko hoe misy tsy milamina ianao io e. Fa inona foana zao e? Mba tenenykely ry dada ny mpanompokelinao io fa mitady efa tsy eto baikona sy rahana tsony a. Asaiko manasa ny lambako izy dia za indray no anaovan'ny sermonina. Ahoana izany Toly? Ao fa ataoko e. Tsy tiako mihitsy zany a. Mila manaja ny asiny ialahy. Manao izay andrahany an'lahy rehetrarehetra. Ianao tsara zay. Ary mandehana aloha ianao mivoaka fa hiresaka amin'ny Toly ahy e. Sasany avy eo zany lambanao zany. Misy mission ampanaoviko an'lahy. Inona indray zao zany? Ilahy io a efa mitady ho be famaliana mihitsy a. Zao a, mila sorona manokana ny masina mba ahafahana mamindra ny fahefana rehetrarehetra amin'ny asiny. Dia inona zany le sorona? Le kambana amin'inona e? Maninona? Marina ihany zany ahako hoe misy kambana amin'ny asina. Andraso aloha modina fanina rangahy. Eno milave zany e. Ngamo misy kambana amin'ny asina e? Dia aiza no ahitako an'izay misy ny ray aman-dreniny? Efa maty letra ny ray aman-dreniny a. Efa najedako. Fa le kambana amin'ny asina kosa tsy mivonoko. Asa hoe iza no mitaiza azy. Dia zay no asaiko karohan'ny lahy e. Tena rangahy tsy mifatotrovana mihitsy ty. Dia aiza nefa nahitako an'izany e? Raha tsy mitady ve letra hita. Sa nantona ny lahy eo fotsiny zay ka. Ka ny olana angely olona aza tsy fantatra akory rangaly e. Tetezony le tiany tanàna manodidina. Zany koa ve dia sarotra be. Mihona fa any amin'ny tanàna manodidina sika any misy an'zareo fa tsy lasa lavitra akory e. Endray ariko. Voaray zay e. Mila vitan'ny lafaran'izay aingany zay fa tsy mitsitsy mihitsy masina. Mila atao faran'izay ngana masina mifamindrana amin'ny fahefana amin'ny asina fa izay ny afatry ny masina. Sao dia ho faty eo ihany ako. Zany anie dia tsisy mihitsy raha mbola toly foana koa ny toly. Ndrasa aloha nandrana hiditra ato amin'ny toerana fanasiana ny dada ato a. Efa ho azoko ihany mantsy ho fahefana atsoatsy. Efa tsy andro kely izy amin'ny fotoana izany. Ay ve ohatr'izao ny ato e.
Inona daholo zao ny dikan'ireny. Tandrokombo sy lamba mena mianto-kantona ary tony vakambakana kely tony ndraso mba handramana fa efa iambozina antony ihany atsoatsy. Ary maninona mihitsy moa raha handramana atsony izany masina izany isantarana azy raha tena miainy tokoa e. Masina ozy, masina. Masina, masina, masina. Arena, fa maninona indray ity zanako ity e. Ritsa, avy malaky ianao. Misy inona e? Jereo e Arena, mivadika mena be ny masony, ny loha mitady iodina ny arina, sady miovitrovitra be izy. Tena asany devoly ty. Miomana fa horoahantsika amin'ny anaran'i Jesosy fa fahefana nomen'i Jesosy an'izay mino azy mantsy izany e. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona no androahana sy androtanana ny asan'ny satana rehetra. Miala ianao, voaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, miala amin'io zanak'io, fa avalefa resy ianao ka mivoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Maya e. Aiza izany? Ohatriny aty amin'ny trano fanasinana izany a. Iasiny, dadangaly a. Misy inona fananinina e? Misy inona e? Fananinina io? Tsy haiko fa izy avatorana neny hitako teo e. Manao inona tokoa io e? Esory ny vakandreny dia batao hivoaka. Mifoazy amin'izay. Aza fiatahana ohatr'izany izy fa zazatorana nge io e. Manginy lahy e. Ka marary kosa izany a. Olona torana velona tsy are marary a. Io kosa fa matsiaro ka. Mahay. Mahinona koa e? Mahazo amiko eo ianao a. Aiza zao izay afo mantoranao eo ka? Mahay mihitsy ato eo e. Tena afo be. Fa inona izany milingilinginao miditra ao anatin'ny efitranon'ny fanasinanao io ka? Ka mba tiako hitako. Ka moa tsy efa izany andovan'io atsoatsy isolanao. Misy fotoana ny zavatra rehetra rery asina. Tsy tiako mihitsy izao ataonao izao. Maika tsy faingana, tsy malala miandry tatana. Sa ny anao izay mampatezitra ny masina mihitsy no tadiavinao. Ianao tsy mahazo mihitsy izany. Ary tsy afaka ny misolo sy mandova raha tsy vita ny sorona. Sorona inona? Anjaranay sotono mandama an'izany fa tsisy idiranao e. Dia miteny aminao azay a. Ataovinao ange mamerina miditra ao raha tsy te ahita loza amin'ny masina e? Mifona dada, ao tsy ataoko tsony. Zaza mipendripendrina tsy. Misora daholo tompoko. Nanao izay zanako. Fa iza moa no miteny aminareo hiatsoy andriny mpiandry izany e? Ka narary ange ianao anake. Izay mivady efa tena natahotra mihitsy ka. Zarangaza iantsotsoana an'ireny intsony a. Tsy mety amiko. Fa maninona? Rehefa tsy mety dia tsy mety fa tsy misy hoe fa maninona e. Ka samy maizina ange nahazo anao teo e. Ny hery mazava ihany no afaka mandresy ny asa maizina. Tsisy raraiko an'izany rangaha. Fa inona izany ny olanao e? Inona ny antony nanova amin'ny fiainana ohatr'izao? Zava-poana ny anaka amin'ny fiainana tsisy an'Andriamanitra e. Tsy ahoako e. Ary lasinareo mivoaka fa te atorobe a. Izany izany sady reraka be mihitsy. Mba saino ihany akia. Aza manaikoky atsain'ny devoly. Fa izy anie tsy hanana zavatra tsara tolotra anao izany e. Lasa ho a. Fa inona mihitsy Ritsa no mahazo an'ity zazy ity a. Ka zao efa iarahantsika rehetra mahitsy izao e. Asa maizina mahazo azy, manafika azy satana e. Dia inona izany no atao e? Ka na anaiky izy na tsy anaiky dia tsy maintsy ampidirina toby izy e. Izay ihany ny vahaolana. Dia atao ahoana ny anery azy ihany e? Hainao tsara Arena. Ndraso fa ezahana resena lahatra moramora aloha izy e.
dia hiaraka hitolona mbavaka ihany koa tsika fa tsy mora ny ady. Sady za mahita fa anapotika azy mihitsy any io tanjony tevolo io e. Efa nanao ahoana izay ianao ry Asina? Fa za moa naninona? Ndry le toranao mahaliniko. Si zavatra sendra mba nandalo kely fotsiny reny. Inona zany na tonga ndry le niteny hoe maya. Fa mahaliana be anao koa ve zany? Aiza koa ny hoe mahaliana fa mba tiako fantatra fotsiny e. Ka zange hoa tena nahita afo be nitetadeta be nandoro anay e. Sady nahita olona izay tena hoe mitovy be amiko mihitsy izy. Za zany hevitra mihitsy za ihany nefa ohatran'ny olona hafa mihitsy fijeriko azy. Raha tsy izy ny sitona ny ala tao tena efa maikila tao Hafahafa zany. Mety hoe le kambana aminy ve? Mety marina ihany zany le hoe mbola any izy Fa inona zany malasa sainanao amin'izany? Magaga fotsiny zany fitantaranao azy zany ka. Si mety hoe no fotsiny zany. Ay! Misy zavatra saika ho resahako anao izay ho fa mahatahotra e. Dray, nga mitady koty azy ato izy. Azafady ataoko inona koa ianao izay anty io. Sady tsy kitainy tsy varomaina fa mbola zany mamelona anao. Tsy any ka, fa afaka manambany aloha ianao androany. Fa mbola ho tsaroanao ndray androany ary tady ianao io. Inona koa ny tokony hitadiavako sy hatsarovako olona tsisy fotony ohatranao io? Eno marina ny ianao e. Fa tsy any mihitsy aloha le resako fa zao manoro-hevitra anao ihany ary Asina. Aza manaiky an'izany solo asa ratsy ny dadangaly zany ianao. Hoay le ty fa asa ratsy ahoana ny asandraiko? Mitady loza mihitsy ange ianao ty sa teo tapatenty zato izy? Zay ho voka ny antsy ahoko fa ny fitiavako anao no antony itenenako an'izany. Ratsy io ary zay no anton'ilay fahitana hitanao iny. Andoranao any amin'ny afo be ny hafarana io. Mba afaka mangina kely io vavanao io azafady. Efa liomena mihitsy angamba zato izy. Raha zany aloha fantatry dada dia asa fotsiny izay anaovana anao Tovy. Mbola be dia be Asina ny zavatra tsy fantatrao Mba miseho hoe mystère ve dia aliana. Tsy mandaitra ty zany Ary lasa mandeha fa tsy sakanaina mihitsy. Eny ary mba saino ihany anefa. Alaminina tany fa andeha tsika rapitso Ho izy io? Ho any Antananarivo ka. Dray, anao inona koa? Itsabo anao re zanako So dia folasa dala aza sanga marary? Marary ianao Arena. Mila ampidirina toby. Inona? Anao inona koa? Aza manantena tsy misy. Tsy ataoko mandingana an'izany ny tongotro. Fa Andry ve tsy teo afaka amin'izao sa tia Andry ny ho voagejany devolo sy ampijaliana ohatr'izao foana ka? Zany fa tsy anareo Mila fanavahana ianao Arena. Ary tsisy afaka anafaka sy amonjy anao afa-tsy Jesosy iry ihany. Za rangaha tsy ho an'izany ataovy izay ataonareo. Tsy maintsy mandeha ianao tapitra. Tsy ny sitraponao no atao. Rapitso vao maraina tsika tsy maintsy mandeha. Ory dada, mila roahana ato mihitsy io tolo io. Fa maninona indray Za dia efa miteny anao io ihany no hamadika anao. Fa inona zany mahatonga anao hiteny an'izany ka? Ka izy ezaka nandresy lahatra anao hoe mba handanisy olo anao hony. Sady lazainy fa asa ratsy koa ange hony io ataonao io Zany ve nataony? Zany no resahany tamiko tamin'ny maraina. Ary ataoko mahita iny androany. Tena ataovy mihitsy. Dia mandraisanao fanapa-kevitra fa io ihany no hamadika anao. Kalmenao fa fantatro tsara izay ataoko
vonina vera matoa sao dia tsy hatratra taksi broseto ihany. Efa vonina ka ndao amin'izay. Mandehana aloha tonga dia atsoy Arena fa za mbola niditra-trano. Arena ndao amin'izay. Oji to tsy mamaly. Ao hoe jerena ato amin'ny efitranony. To tsy ato. Rija misy inona? Tena tsy ato anie Arena. Marina raha tsy lasa antsoky iny. Io misy taratasy. Ndraso hoe tena soratana ny Arena ity. Vakio hoe Ho an'ny dada sy neny. Aleko mandeha satria mba manana ny safidiko aho fa tsy zazakely tsony. Aza mitady ahy fa tsy ahita izany tsony nareo. veloma mandrakizay. Arena very Arija. Very ny zanako. Inona no atao? Ndao aloha andohaly kivavaka izay ihany. Tena fahadosoantsika mihitsy. Tokony tsy nitenenina azy hoe hoentina any amin'ny toby izy. Hita fa ilay fivavahana mihitsy ny tsy tiany anahan-devoly ao anatiny. Ka mafana azy dia tsy maintsy fantany foana izany. Ary mino fa izy no mitondra ny Arena mitsoaka. Ndao ampandrenesina ny fokon'olona fa tsy maintsy tadiavina sao sanatria misy mahazo azy ihany. Zay mihitsy fa alohan'ny zavatra rehetra aloha ndao aloha tsika hivavaka fa Andriamanitra mahagaga iny Andriamanitsika mahay zava-mahagaga tsy takatry ny saintsika izy. Ny olana koa tiantsika tsy mba niteraka ity dia tena nametraka amin'ny fo aminy. Ka efa zay ny planin'Andriamanitra. Efa izy ny zazany vidian'ny tompo atsikako. Ndao ary hivavaka dia atao izay tokony atao fa mandeha fotoana. Aty Kay fa maninona tsika rangaly no fampisitona ohatr'izany mba olombelona malala marary ihany any tena anay raha ny sitrapoko azy dia nitsatoako ny lefina teo lahy. Izany hoe mbola misy iraiko an'lahy dia aleoko aloha mandefitra. fa inona koa ny olonareo amin'ilay bandy fa tsy efa tokony ho fantatry lahy io zany. Aza mody fany eo lahy. fantatro ve anontany ahy fa zany teny lahy tamin'ny asiny zany ka mitady hivadika amiko lahy io ka zany ny ara aloha tatazo. kay mifona rangaly. Mbola misy fanampiny koa iny mitsatry lahy fa mila fanazava kely amin'ny masiny lahy zao. mifona tatangaly zany hoe naran'ny lahy tsinitsiniavina fa tsy fantatry lahy nga hoe iza dia inona koa ny zava-bitako. mifona rehefa tsy hanao tsony mifona avety lahy latsadra kely zay ny famaizana. mifona tsy metsika hoe lahy vantondrany tamin'ilay tandrokombea dia tsy afaka anetsika. mafilo loatra ka. mifona aiza ny tanany mifona ay kely aina nefa be vava zaho ambona lahy ty vakany ty tsy mahazo esoniny io raha mbola tiany lahy ny ovelony dia mandany lahy tadiavo le kambana amin'ny asiny tsy maintsy ataony lahy zay ahitanan-zay mazava ny tompoko zay ny sazy azony lahy ataovy ane tsidry zay ary lasa mivoaka any amin'izay. toka dia tena fanina be sady tafiazakazaka be tampoka ane za zany mbola aiza re zany Ohatray fanodovitra tamin'ny poto tany nga hony tony mihampanapana. Oaizy aty aloha ao ianao verena ianao ihany na tonga zao ao ianao oaila ty fa zaho tsy alaiko mihatsara vela tsy eo ianao rangahy. maninona zao ny tonga anao tany amin'ny tatangaly tany ny resako iny nefa dia fitiavako anao ny antony tenenako anao andreny. zaho asaky amin'ny matony tao zanao tsara zay. mbola ho tsaroanao daholo ireny teniko ireny raha androany rehefa fantatrao ny marina momba anao. fa marina inona
tsy mendrika ho anao ny alalan'izany so tonga anao any koa ka nampy ny fahavoazako. Aleo aloha anao niraka ampanaoviny aho fa sao dia ho faty eo ny hafarako. Fa maroninina ao toly miverena ao ianao aty aloha. Tena fanenina ramatoa. Sisy voatetintsika mihitsy niaraka tamin'ny fokon'olona fa niala amainy. Zary izay zanako izay ry tompo za mino fa tsy lasa lavitra izy fa tsara afina ny anaty alany no Za koa mieritreritra an'izany. Ho aiza eo moa izy? dia inona no atao Inona moa fa tsisy azo atao afa-tsy ny mody. Ny andro koa ty efa mandroso maizina ko. Arena modiaky fa mijaly dada sy neny Mahereza vady koa. Mino fa tsy hitantsika izy fa hitan'Andriamanitra ary afaka miaro azy foana ny tompo satria nandre ny fivavakintsika izy. Sany mihitsy. Mangatsika be nona be koa marina tsy ho faty ty anaty ala ty za kosa aloha tsy hody any an-trano antsonina dia ho faty aty anaty ala ty zay za tsy ampidirodirina tobo izany mety amiko ny izany sady tsy azoko atao maty amin'izany za tsy dia hitsaly tsy fantatro hoe iza ny mamonjy sy mametaka rehefa manona ny anaran'Andriamanitra indraindray dia ho afaka nefa tsapaka misy hery mangeja. Inona no ataoko? Tena mangatsika mafy azy izany. Tsy hitako izay atao. Aleo aloha hitapy fa tena mangotra. Fa ho firy andro izay no tadiavana ny Arena. Tsy hita mihitsy izay alehany. Hitako. Mba lasay zary ny zaziny. So sanatry maty any ary. Aza miteniteny foana Ritsa. Ka mety tsy misy sakafo ange izy. Mety ho faty mihetsika koa. Kivy Ritsa. Zary no mety ahitako an'iren'olona ireny. Tena efa ho telo andro aho izay nivezivezy teto fa tena tsy nahita mangirana mihitsy. Tena efa reraka sady tena maty ny alohanana. Zany efa tsy mahazo miverina any raha tsy mitondra an'ilay kambana amin'ny asina. Efa ho firy andro aho izay tsy nisakafo. Sofa vokatra aloha ny goavy dia ireny namenona ny kibo. Raha tsy zany angambany dia efa asa fotsiny izay nahazo taty. Ny kiboko sy ny vavoniko izany efa tena manomboka marary mihitsy. Tena vanina zany. Mihodina be ny tany. Mihodina ny tany aman-danitra. Mama! Oay, misy olona ny anjery itsy. Ndao finjena fa ohatry ny tohana nge izy izany. Atao ahoana ty? Mety olona dia bataina ny trano Fa izy ty ohatry ny tsy olona eto amin'ny tanàna izy izany. Fa inona ary nahazo azy? Tsy tokony nentintsika taty koa izy. Io indray ianao olona mila vonjy napetraka teo an'lohantsika nge io Ka raha sanatria maty ato io dia ahoana Tsy isika indray ve nahita loza amin'io Mba esoro ala fanahina rehefa manao soa olona. Way, ary ino ny zavatra ambozonan'io? Entiko, inona ty? Mety olona mpanompo sampy ireny io Ritsa. Hitanao, izy ny toy n'ilay zanak'ondro mifatotra dia tsika isanao mpianatry ny tompo, izany mba hamanfatorany. Tena marina izany. Dia atao ahoana izany izy ty Aleo esoroko ty dia hodorana amin'ny anaran'i Jesosy dia miandry ny fifoazantsika dia toriana aminy avy eo ny filazantsara. Eny ary
Ritsa, ohatry ny olona fantatra ny io olona io fa taiza ary. Zany ve? Ndraso ka fahatsaroko. Tsy tia ve le rangahy nitondra zaza mitovy be tamin'ny areny le tany amin'ny dokotera Andry iny ka tadeko tsara na dia efa somary nahazoazo taona ihany azy iziko. Ino tokoa, tena izy io kosa fa niratra ka. Fa aiza zany? Aty an-tranonay ianao hitanay torana tsy natsiaro tena tary anaty ala tarisy dia nentinay nody aty aminay aloha. Ay, saotra betsaka tompoko, tena reraka be asa, tena nona. Tsy salama nga ianao? Mandehana aloha angalo sakafo ray izy Sady efa namasaka aho. Sady tsy afaka mijanona ela ato ka ianao angera amin'se mbola marary sady tena reraka. Awa le rojo nisy vakana nakaiza ny sorokorse fa maninona ny soronao na izy ty aingany iny fa midika inona amin'se nefiny tindra amin'se tena ilako iny maty ka le izy azy efa nidoranako. ahoana fa maninona nidoranao? Tsy malala fomba, tsy mera amiko kokory ianao, sa tianao no fahafatesako. Rangaly angahy itsity ahy. Kalma losy fa iza le rangaly? Ataonao inona tsisy tokony halalanao an'izany akory. Tsy maty zany se afaka manampy an'se izay mivady fa avelomana aza no azony se raha ohatra ka mafony sampony se fa tsy fahafatesana izany. Fa inona izao reto ny sakafonao? Ano aloha ny sakafo dia miresaka sika sady akorony io mampiverina tsara ny ainao. Oay, naro mivady ve? Tena naro avoreo? Ay, tadidin'se koa zay. Zay koa za matadidy anaoko. Avitra ihany le tsy lara toly aiza le zaza. Zaza izy io? Fa le zanakareo ataon'se inona izy? Misy lavako azy Ka le ilain'se azy mihitsy no tiana io fantatra. fa tena zanakareo ve izy iny aza vao mihitsy aloha zay fantatry se. misy kambana aminy ane any Efa fatapatatra ihany. fa tsy zanakareo zany izy roa reny. Ny tena marina zazany tezainay fotsiny areny maty nisy namoniny ray aman-dreniny. Mino fa misy marina fantatrao ka zao ramosea afaka manampy anao zahay. matahotra ny haiko angezary izy mivady Tsisy afaka mamono anao zany rangapa amisavy zay ny namona andray aman-dreniny kambana fa nilany noetiny hoe asainy mandimby azy ony miasa ao aminy dia amin'izao aty reny tady nilany fa atao sorona ony zany ve? Zao risea aza manaiky ataony miaramilany devoly fitaovana zany aza miazakazaka makainy amin'ny elo tokana ihany ny mpamonjy dia Jesosy Kristy tian'se izy tiamonjy an'se koa zany ve tena tsapako voagitsa mihitsy ane zahay Jesosy afaka mamafatoranao zany mihitsy no antony nahafatesany teo ambony hazo fijaliana. Mangatsika sady nona be fa na mila tsy azaka ny lohaliko ho aiza ry sa ve ivelona ody matahotra aleoko mandeha foana ka tena panina tsy repirepy azy zany. Mba inona ary ny zavatra misy teritiny le tolotolo iny tenenay so dia mba tokony tambatambazako ihany ary fa ohatry ny mahaliana ihany. Marina hono marina iny aleo moa ty fefahampo kosa angamba izay reto kitay reto ka kay oay
so everony tony fa vody azo ary le olona ny dondomina eo. Fa tsy ianao no mandona eo. Oay, fa za oay io, za ihany ianao. dia ianao koa za. Fa ahoana koa izao? Fa izy Andry? Ary Ndry? Za zao manontany Andry voalohako. Ka valio aloha za vao afaka mamaly Ndry e. Za no hiasina aminy. Dia za iarena. Fa maninona moa zany Ndry io no maka ny endriko? So zany tokony hametraka an'izany fanontaniana izany. Ka tsisy olona mitovitovy foana izany. Kambana! Dia maninona ny dada sy neninay tsy niteny an'izany? Dia maninona koa ny izao tsika vao mifankalala? Mety izao ve le marina tiany tolo lazaina amiko? Dia ahoana izany no atao? Dao any aminareo, mila miresaka amin'izany olona mpanary zanak'izany mihitsy ah. Za tsy ho dia antsony, tadiavin'izareo ampidirina amin'izany tobotobo izany ah. Toby inona izany? Ireny toby fifoazana mandroaka devoly ireny tia. Dray. Tsy mety amintsika izany. Ndao ary ho any an-tranonay e. Dia antaniana amin'ny dadangaly. Izy izany? Izany olona izany ah, izany no taizana ahy. Ndao ary e. Sady aloha fahaizana kely rehefa mba miseho mpivavaka nefa mpanary zanaka. Tena izany mihitsy. Dia izay sia tia an'sainy tompo. Aza manofy zavatra tsy mahavonjy an'say akory fa tokana ihany ny mpamonjy antsika dia tsisy afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Miverena aminy fa raha iverina ianao ny tompo dia ho raisiko indray. Mibeba fa izao ny fotoana mety aza atao hoe kisendrasendra raha ho feonantsika izao fa efa planin'Andriamanitra mba hamonjena an'say mihitsy. Izany mihitsy mandalo sy manapetrana izao fiainantsika izao e. Aza manay koa miaramila ny devoly ka ho namany omay any amin'ny elo e. Misaotra petsaka ry izy mivady tena resy lahatra mihitsy fa tena kisendrasendra maro izao fiainantsika izao e. Tena vonina ny ova ary hanolotra ny fiainako ho an'ny tompo ampizay nangejan'ny satana izay sady tena efa firy taona izay. Sarako azo mbola namindrany tompo foka nomeno fotoana hafahana mibebaka. Dia raina Jesoa. Raha sitraka ireo mivady dia aleo mba hipetraka tiana dia mpiasa mpanao raharanareo azy e. Tsy tia hiverina any amin'ny rangalim-pimaso tsony amantsy. Tsy maninona izany se afaka mipetraka ato se ary tsy ho mpiasa izany fa tena rahalahy mihitsy e. Tena misaotra ry izy mivady Ay ve tena mamy sy tsara be ohatr'izany le fiainana ho amin'i Jesosy e. Fifaliana resy izao e. Mbola tsy tsapako teo amin'ny fiainako mihitsy izao. Tena izany mihitsy ka. Le miaina tsy miaraka amin'i Jesosy anie tsy tena fiainana e. Efa aliko ny fahafatesana azy. Arono ahy e. Efa miariva ihany anie tia andro e. Va iza ihany hoe le zanak'ireo to mbola tsy tonga e. Tsanangerse nitsoaka tato izy. Nitady azy mihitsy nge ny nahitana mivady an'se io e. Fa inona nampitsoaka azy? Lasa ketsain'ny devoly izany izy e. Misy asan'ny devolana ny tena marina. Lasaiko azy hoe ampidirina tompy izy dia lasa nitsoakina. Tsy hainay ngerse hoe inona ny tena nahatonga azy ohatr'izay. Nefa dia izay mivady efa niezaka nitaiza azy ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Lasa mandany tompo izy e. Sady lasa makahala fivavahana mihitsy. Sao dia mba le hisy asina aina mifaningotra e. Iasina mantsy efa volavolain'ny rangaly hoe andimbony asa ratsiny a. Dia izany tokoa verse. Dia inona no atao e? Dia hamonjy aso roa. Tsy misy afa-tsy ny fitediavana azy e. Dia alaina koa iasina. Mety mihitsy izay. Antsika misy anay ah. Kakabe daholo ny olona mahita antsika roa. Ka antsika roa kosa nge tena mitovy be e. Tsisy hanavahana antsika mihitsy. Hita antsika ny lanin'ny masom-bahoaka
hitsy ny tranonay. Hoatray io ve? Ie, fa maninona gaga indray amin'ilay tandrokombe ty ivelany ao aloha azavaiko amindry tsara. Pomasy be tena ikohizana ety an-tanàny dada ary tena ajain'ny olona mihitsy izy amin'izany zaza zao hony andovana azy efa tena tsy androko mihitsy. De tiandry ve zany? Eko, tsara nge zany ny sakafo ndry ny olona no miantoka. Na isan'andro azy ndry hinana akoho foana, tsy olana mihitsy fa misy olona mitondra akoho mena foana ao isan'andro isan'andro. Ny olona rehetra tapitra mifotra sy matahotra eo anatrehandry daholo. Ze tiandry atao ahita fiainana ohatr'izany aiza indray ndry. Nampanjaka aza veky ataon'ny olona an'izany. Ao mandroso ndry. Tena mampatahotra be ato. Ohatra miorina mihitsy ny adohako. Mipetraha etsy aloha fa andeha kely antso an-dada vetivety Dada! Fa ina ndray ty tonga de mitrotrotrotro ty Neny dada koa zany. Zanakao ihany nge zahy De maninona? De tsy afaka manaja ny masina? Hitsitsitsy anao mantsy ny masina fa ataovy. Le masina koa lasa mampatahotra ny asina. Inona ny anao Misy olona aseho akandady zay ao. Olon'izy, zaza rebrebena. Mahaliana ny dady zany Fa efa tonga ao ngatoly. Tsy izy tolo zany ao. Inona koa zao ny idirany toly amin'izany? Ka izy ihany zao no mety hitondra olona aliana fa tsy hainao ka. Ny any tena mahaliana ny dada fa tsy izay anontolo ihany. Mahazo amiko ianao raha manelingelina sy mandany ny fotoanako eto fotsiny eto aty. Eny tompoko. Nangina rery tato zao kiala. Andao ho no any amin'ny dada. Fa aiza izy? Atsy amin'ny efitrano mpanasianana. Efitrano mpanasianana? Arao fotsiny le trano kely misy tandrokomby io zany. Ohatry ny matahotra kizako. Fanga io isan'inona ndry Inona koa zany tokony hampatahotra ndry eo? Ka zay zavatra hita amin'ny masoko rehetra ohatra mampatahotra daholo. Tsy maninona zany io. Ndry mbola tsy zatra fotsiny. Endraso vetivety fa hiteny amin'ny dada aloha Tahak'izay tsy nakaty. Nefa zarako aza moa nahita ny kambana tamiko koa. Efa ao le olona dada. Kony tsy ampansony. Midiraka ony Sato. Aloha dady tatafatsangana mihitsy. Tsy napoziny dada hoe misy kambana amiko Ai ve nisy an'izao mandroso fanaka de mahazo toerana fahazamihafa hafa Misaotra tompoko. Fa aizy toly ataony dadina foany toly. Ka fa taiza zany no nifankahitana reo vavy reo ka. Tamin'izaho le nakaiky tay teo de hitako tany anala tany izy. Misaotra amin'ny masina. Tena hoe faly fa vita ihany ny sorona. Itombondray androany eriko. To lasa saina be dada. Andaotsika ody karakara ny vahiny. Andeha sambotra koa. Ataovy zay tena ngeza sy tsara. Ohatra ny mba tsara fanahy ihany ty mpimasy ty izany ko. Ny sinda vetivety teo ilay tahotra. Tsy hita mihitsy ny zanako. Aza mbola manary toky aloha tsika ne miara mandeha amin'i Jesosy Ka efa firy andro kosa ne zay ritsy.
sa ve maty na lan'ny bibidia? Tsisy an'izany fa aza miteniteny foana ry mirana. Aza matahotra ianao madama fa raha mbola ety amin'ny tanàna manodidina ety izy tsy maintsy hitantsika foana. Fantatro tsara daholo mantsy ny ety e. Andao an-tan'olona tsika e. Za koa nefa fantatr'olona tsara ety e. Hitanao zany misaotra risea. Ataovy risea izay mety tsy manana hafatsiana izay mivady. Io fa ezaka e. Aiza matahotra nareo. Aleo andeha hivoakana tanteraka ny fikarohana. Sao dia hiaraka amin'ny sery zay e. Aleo za rery fa indraindray matahotra ny olona ka. Iny ary dia mamerina fisaorana. Tsisy fisaorana e. Tsy ampaferina amin'jenareo ny fanahiko izany. Tia voaloza marina. Tena hitan'ny olona nisy olona mitovy be amin'ny asina ho niaraka tamin'ny nody omaly. Raha azoko tsara zany efa any amin'ny rangaly arena le kambana amin'ny asina ka tsy ho loza ve fa ho tanteraka ihany anie zany no fanerindratsy ny rangahy iny ekay zary zany ny aonan'izy rovavy sa zay le hoe antsondraha mety hoe nirendreny tany arena dia ny aona tsy natamin'ny asina kosa angambako. Dia inona reny ataoko tsy maintsy manavitra ny arena fa sao faty ataon'ilay rangahy insorona any iny olona iny. Aleo aloha ho dia resaka amin'izy mivady rangahy fandinika amin'izay atao fa tena loza amin'ny tatao tia. Tsy andrasana ela fa sao dia ho loza ampiso fonjeo reny zazy reny ry tompo. Arovy eo an-tanany miaramila ny devoly fa tena zanaka ao ane izy ro vavy reny asa ny tananao reny. Tena tsy haiko mihitsy koa ny manavaka ny zorovavy reto. Sahirana andrasy fahatsona oriasina atsondry ento avy aty aloha ianao vetivety. miantsaky dada andeha ho any aminy aloha za. ie za koa aloha andeha aka-rivotra kely ihany. Fa ina ny antsony dadana? Andao atytsika miresaka. Ary ohatry ny hafahafa ny fihetsika ty rangaty izany mailomailo takerikerik izany. Reny eny fangostoany hiditra ao amin'ilay trano mampatahotra be iny asina. Fa misy inny ndraso arahako dia enoko ny resany soa afa-tsitany. Misy inny Tonga ny fotoana andovana ho anaka. Zany Fa mba hampanakery ny idiran'ny heriko ao aminao dia mila sorontsika. Zay no nangatahany masiny. tsy maninona zany ny akolameny reo be dia be. Tsy reny ny sorona lehibe ka. Fa inona? Io kambana aminao io. Maninona? Aleo miala eto haingany. Fa ianao ve dadadara? Fa maninona kosa? Ka zay ny fangatahany masiny. Tsika nga afaka mandingana an'izany sa ianao tsy tia andovandray? Te andovanao mihitsy fa tsy akeo kosa zany hoe fanaovana sorona ny rahavavy kambana amiko izany ka. Vao zao ve zay va mbo miona tsy mifankafantatra dia ho sarahanao sahady. Ka tsy ny sitraponao ane no atao rehefa zay dia zay. Ny didiny masina didy tsy azo ivalozana. Na azo na tsy azo any tsy raharahako tsy akeko hatramin'ny farany. Ataovy ane sa ianao nisy olony toerany. Verena ty ianao animba zavatra indray le kala kely ty. Dia inona ary zany ny ataoko? Tena naninenako indray ny nakaty.
marina tsy naleoko ny janona ho any amin'ny dada sy neny any na dia nalefa tany amin'izany tobo izany aza. Zaho aty tandomindozany ny haiko, hitako ny hevitra. Inona reny ataoko hoe iady hatramin'ny farana rangaha sa velako vonovonoana foana izany raha vaviko. Vahoana mihitsy moa Jarena, fa manina nanaovandry ny akanjoko Ka tsy manana kiza, sasako retana reto fa tena maloto loatra. Ay ve, tsy maninona kia. Olazaiko amin'ny arena ary ve ny teti-dratsy ny dada. So dia ampikorotana azy eo fa aleo aloha tazomiko asany rereny ka. Ay zarenao toly, tena mila anao a. Tadidiko ilay ny teniny hoe mbola hitady azy a. Tena mifona toly a. Marina daholo ny teniny. Fa inona malaza sy an'Andry e? Tsisika. Mihevitra mantsy Andry hoe tsy fantatry ny teti-dratsinareo a. Tsy napoziko Andry kambana amiko namadika. Zahay ato efa sasa miandro fiverenany se mihitsy. Hitako efa miandro sy vaovao any aminao e. Ie, misy vaovao mihitsy ka. Inona ry se? Hita ve ny zanako? Nisy nahitany ahoana izy niaraka tamin'ny asiny. Le kambanamy ve? Ie, zaza mba gaga hoe taiza ary ny aonan'izy rovavy. Dia lasay zahono e. Ndao alaina toly a. Tena efa te ahita ny zanako mafy ane zahay e. Ka ny loza nge ohatrany hoe niaraka nody ana tanàna niaraka amin'ny asiny izy. Maninona? Ka tsy ho faty avy ve ny zanako? Sady ngamo hoe tsy tadiavin'le rangahy iny atao sorony izy. Tena zay mihitsy any hoa e. Tena mila manavitra azy faran'izay aingantsika. Dia mbola tsy tara. Dia inona ny atao e? Aleo aloha itolona mbavaka e. Niriny mazava ihany anie na afaka mandresy ny asany maiziny. Tena zany mihitsy e. Sady fantatro tsara ny lepo masilahiny sy ny zavatra vitany. Tena tsy mitsitsiny a. Aza matahotra nareo fa hanampy anareo a. Izy rovavy mihitsy no avotantsika. Fa naza koa zany hoe tianala ny asinao anatin'izao e. Tsy avelako andimbon'ny asa ratsin'le rangahy izany. Misaotra risea, marina mihitsy zany. Zay ny antom-pisitsika e. Amany fatoran'ireo mbola voakejany Satana. Zay nge ny mampianatra ny tompo atsika e. Iasina! Oriasina! Ahoana? Otry! Zangena tsofa tsy Andry e. Fandry ahoana e? Zany asina. Fandry ahoana koa e. Nanomboka vinandray Andry ny asina. Aza mba misoloky kia. Zandray lazaindry fa misoloky. Ka iarendry nefa lazaindry fa iasina. Io dada mitady soloko ny zanako ao fotsiny. Inona ny tena marina e? Iza ny asina? Sa? Zao mahatonga Andry sandoka e. Ndry raha tsy saina, tena tsy napoziko. Ohatray, fa za koa nanao inona Andry? Aza mitsara velatsia eo e. Evendry fa tsenky moa ny resaka reo tamin'iny. Tadiavinareo vonoana atao sorona. Ravavindry ve ki? Amin'io kambana amindry dia tadiavindry vonoana. Ay ve Andry e. Tsy adala arena. Tsy amela Andry vonoana izany a. Ataoko ahoana koa ny feritreritra an'izany. Ndry izay ravaviko kambana amiko. Tena hoe zarako aza nahita Andry. Tsisy avelako ikitika na dia singambolondry iray aza. Ka tsy Andry fa nanohatra ny dada hatramin'ny farana tamin'iny. Vao eniko ilay sakareo hanao sorona dia niala teo a. Izay no hevitra hitako hoe isandoka ny toerandry mba tsy hahafaty aho. Izay no mody nanaovako ny akanjondry. Dia mety amin'Andry zany raha zany ho faty. Tsy mampaninina azy zany. Na ho faty eo amin'ny toerandry aza mba hamelona Andry. Azafady kia. Mitady hevitra tsika roa a. Tsy maintsy miady. Dia inona ny eritreretindry atao? Tsisy afa-tsy mifamonoana an'ilay rangahy io ihany e.
na dia mbola sarotra azy izany. ty le toerana rezy mivady a tanareo io ay tena mpimasy be mihitsy. Hitako jereo ty tranony. Mampalahelo. nefa ny dia tena be dia be ny olona voavitany. Efa tena hoe ny olona rehetra eto an-tanàna mihitsy lasa mandeha makao daholy. Mila tsika mijoro mitondra ny asa vany Kristy e. Zay mihitsy ny ilaindreo olona marobe ireo e. Ary aiza ary izy rovavy? Ieno a? Tsy mbola ohatranao ve? Dia inona izany ataontsika? Le tonga dia miara-miditra aloha tsy mety fa ndraso miandriandry tianga. Mety mihitsy izany. Na nareo miafina eto a eto tanareo eto aleo zahariry ihany no hiditra any. Mila maitso sy mitandrina koa fa asoany mba zavatra io. Eny ary zay fa lasa mivavao anareo mivady. Ombanao ny tompo rahalahy. Vonindry Matahotra kisa. sory aloha ny tahotra e. Tsy maintsy manao an'izao tsika roa, na izy ny maty na ndray amintsika roa, na mety tsika roa mihitsy e. Etoko ba io samy mitondra ray avy tsika, tsisy andrasandraso fa vao tafiditra ao amin'ny ao amin'ilay trano fanasinana tonga dia samy midaroka, tsy amelana raha tsy tapitra ny ainy. Okey ary. Tiany Andry dia ndao amin'izay atanjao sana dia soro ny tahotra. Sofa atonareo rovavy. Toly Oay tonga dia nofin'ny asana. sofa tonga ianao, tena nalahelo anao mihitsy a. Mila mifanampianao zay. Zay mihitsy koa ny tena atondihako e. Izy aloha ny areny e, kambanamiko. Efa fantatro io ka efa fantatro io. Fa taiza nalalànao anazy? Eny fotoana angamizao ry izy rovavy alalanareo ny marina. Irangalany eno namono ny ray aman-dreninareo e. Ohatriny hoe nitady zaza taminy angano ny ray aman-dreninareo. Dia no niteraka nareo dia nitadiaviny alaina ny anankiray. Fa tsy nanome moa zareo dia zay ny antony namonoany azy ireo e. Dia zay koa ny antony nangalany anao. Fa iarena nisy ny taiza. Mendrika an'eo mihitsy no faty. Aina solon'ny aina. Doky arena. Hoaisinareo rovavy e. Miverena fa tsy mety zao. Andraso aloha. Izy rovavy. Ary hoaiza ny toa mihazakazaka be sady mitondra kobay. Tolo koa iny manenjika azy iny. Miverena ho a inona ary ty? Ndao ivoaka fa mikobaka atsika nge toly. Malaky ary ianao e. Fa ahoana e? Andao hofonjena izy rovavy fa mitady mona ny rangaly e. Tsy maintsy nitatarako anazy mantsy ny marina. Ndao malaky. Fa ino reto mitsotrotsotro reto e. Rangapo masy, mpamon'olona. Moramora sao dia tsy any atezera masina eo a. Etsy efa tsy ahoanay e. Androany ny farahavelomanao. Asiokia. Zany ary. Tsy makaiza. Ary to mba mahay miala. Sanko ary. Dia miomana ny valiny. Fa fazako amin'ity fanafody ity dia aleo jambena ho jamba mandrakizay ihany. Rangaly, avelaonao iny a? Tonga tsy natsonina marina. Dada Sineny. Zanako. Mandidy anao amin'ny anaran'i Jesoa, miala mivoaka ianao Satana. Betsaka izay no ato, tsy aresanay izany nareo. Nafirina rony aho, fa valo efa resy. Efa nimotsamotsanina tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Efa resin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Taritarito mivoaka any fa hitako ny hevitra. Aty ianao. Aleo dorantsika ty trano fanasinana ity. Zay. Vonjeo, may zay, may. Resy re olona, tena resy.
Misaotra ry izy menakavy a. Misaotra namindra fo tampoka e. Jesao no isaorany. Izy no namindra fo taminao fa tsy zahay. Zay ny fitaovana fotsiny. Efa mibebaka ianao zao e. Raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha ka nampimasy azy ianao a. Dia tiany tompo vonjena foana. Dia tahaka izany koa ny anareo ry vavy. Mifono ary tadatsiny tany nanaovako tsinotsino anareo a. Zay vao tena tsapaka fa velona ny tompo Jesoa. Ary tsisy famonjena afa-tsy ao amin'ny rery ihany. Zaho koa tena meky tanteraka. Disy lalana mihitsy hatramin'izay. Soa ihany fa nisan'izy mivady fitaovana teo anatrehan'ny tompo a. Tena hoe nitaonantsika mba hifanena amin'Andriamanitra e. Zao ho tezainy daholo nareo ro vavy. Samy zanakay e. Sady zay koa tsy te hitsaraka tsony satria aina mifandringotra. Misaotra tompoko. Tada sy neny hoe efa zanakay nge zao Andry e. Aina mifandringotra dia mpeniny Antany Rinjo.